tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra sika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Ny hevitro hoy ny tompo dia hevitra ampiadana fa tsy ampahory. Iantso ahy ianareo ary iainanareo aho, ampodiko avy amin'ny tany rehetra ny babo aminareo. Magnano mbala tsaratsika jiaby mpankafy mpagnaraka ity radio mamitsika ty dia ny radio Fagniry mampitambatra atsika olo araiky. Arabegna atsika tratran'ity alahady fa 13 tsotra mandavantaogno, alahady andalignam-pinoagna amin'ny taogno B. Miditry amin'ny famaramparangana ny taogno liturgie B atsika amizao ka amezany eglizy loha hevitry ho fakifakegna amizegny dia ny hoe iverigny i Kristy amin'ny faharandro. Ndo oregnesintsika amin'ireo tenin'Andriamanitra telo arosin'ny eglizy amintsika niany sy amin'ny alalan'ny fampianaran'ny évêque ray amandrentsika i Monseigneur Marc Benjamin Caramarson ny tiany io loha hevitry ambara amintsika. Ka aza misaraka amin'ny radio Fagniry. Vakteny masina voalohany, bokin'i Daniel mpaminany, toko 12. Amin'izany andro izany, itsangana i Misely, ilay filoha ambony, izay miandany amin'ny zaniky ny firenenao. Ka amin'izany, Noho androm-pahoriana, tsy mbola nisy toa azy, hatr'izay nisiany firenena. Ka hatramin'izany andro izany, amin'izay dia voavonjy ny firenenao, dia izay rehetra hita voasoratra eo amin'ny boky. Ary maro amin'ireo mandry ao amin'ny vovontany noho foha, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, fa ny sasany ho amin'ny latsa amampanariana mandrakizay, izay hoefa hendry hamirapiratra ohatra ny famirapiratry ny lanitra, ary izay hoefa nitarika ny maro ho amin'ny fahamarinana, ho tahaka ny kintana mandrakizay. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaonany Andriamanitra.
falina mapirahona mameni fukao aminao tumbo mameni fukao aminao tuirasa manao sikatao tumbo entende falina mapirahona mameni fukao aminao tumbo mameni fukao aminao tuirasa manao sikatao tumbo Manita tupo mbelu Kaya naure duwani kapeku Asambara kutuka na tani Siwa sita kutsumi tukua Nira masi na tuka na tani Panandeli sema tukiazi Arkyuren sape maruina Sia nawa kusuru nitsuni Suntunun kenara na kuri Naurel tupunuluva Manisana kumandaksai Veratsun na tukanawai Narta mandaksai Saintato akavananau Asambara na tsimetirita Sanakanu akani aminau Manupa na lapawanai Diderana infityavanau Falina mapirahona mameni fukao aminao tumbo mameni fukao aminao tuirasa manao sikatao tumbo entende falina mapirahona mameni fukao aminao tumbo mameni fukao aminao tuirasa manao sikatao tumbo Vakten masina faharoa taratasy ho an'ny kristianina hebreo toko fahafolo ry kristianina avana ny mpisorona rehetra dia mijoro isan'andro hanao ny raharahany sy ny manolotra matetika ireny sorona tsy nafapahotana akory ireny fa i Kristy kosa indray mandeha monja no nanolotra sorona noho ny ota dia mipetraka mandrakizay eo ankavanan'Andriamanitra ka hatramin'izao izy dia miandry ny anaovana ny fahavalony ho fitoerany tongony rahatr'izay fanatitra iray monja dia hampy handavorariana mandrakizay izay no amasininy ka rehefa voavela ny fahotana dia tsy ilaina intsony ny sorona noho ny ota izany ary ny tenin'ny Tompo isaon'ny Andriamanitra Evanjely masina nosoratan'ny Masindamarika ao amin'ny toko fa 13. Tam'izay andra zegny i Jesosy nyteny tamin'ny mpianany ny amin'ny verenany nanao hoe amin'ny zany andro zany rehefa afaka ireo fahoriana lehibe ny masoandro iamezigny ny volagna tsy hazava intsony ny kintigna agny an-danitra iraraka ary ny herin'ny lanitra iozongozona dia ho hita am'izay ny zanak'ologno avy eo ambonin'ny raona amin'ny kery lehibe sy voninahitra amin'izay izy dia gniraka ny anjely ary agnangono ny olompinidiny avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny farany tany ka hatramin'ny farany lanitra alovy ho fagnoaragna ny aviavy raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina dia fantatrareo fa efa ntombotro ny fahavaratra toy izany koa
rehefa hitanareo fa tonga izany zavatra izany dia fantaro fa efa ntombotra mby eo ambaravaragna izy. Lazaiko marigny aminareo fa tsy ho lany ty taranaka ity mandra-patongan'izany rehetra izany. Ho levona ny tana mandanitra fa ny teniko tsy mba ho levona. Izany andro sy ora izany anefa dia tsy misy mahalala na ny anjely agny an-danitra na ny zanaka aza afa-tsy ny iray ihany. Izany ary ny teny ny tompo dia raneo anao ry Kristy. Ry kristianina havana nambarasika ary tamin'ny alahady lasa teo, alahady 2 mandavataona, fa zay tia mafoy fototra ny fiainatsika, fototra ny fivelomatsika, ny mahajanak'Andriamanitra sika, fototra ny mahakristianina sika, mpiarabelona amin'ny olona, fototra ny fanorenana ny maha génération mpanorina sika, taranaka mpanorina, eglizy tranon'Andriamanitra, eglizy olona velona zay tia mafoy fitiavana tokoa no fototra ny fiainasika. Nolazaisika zay tamin'ny alahady 1 mandavataona. Ary ao anatin'izao fiomanatsika amin'ny fankalazana ny Kristy Mpanjaka, ary amin'izao volana ny asom-pinoana izao zay ny alahady ny Kristy Mpanjaka no ankalazasika ny andro ny asom-pinoana izay. Ary amin'izao alahady izao dia nofidin'ny Papa manokana ity alahady mialohan'ny fankalazana ny Kristy Mpanjaka ity, alahady 30 mandavataona, ary isa-taona izany aserovana manokana ny asa fanasoavana an'ireo mahantra zay indrisy mitombo be dehibe amin'izao fotoana izao, miamaro amin'izao fotoana izao. Ka ity andro anio ity zay andro ankalazasika ary irososika bebe koa amin'izay asa fanasoavana an'ireo voailikiliky ny fiarahamonina, fantatrasika ny zava-misy iainasika amin'izao fotoana izao. Ary dia izay indrindra ary ao anatin'izao volana novambra, volana tserovasika ny ireo avatsika ny lohalalanatsika, ary indrindrindrindra manomana atsika amin'ny famaranana ny taona liturgika. Ka rehefa mamaraparana ny taona liturgika dia soton'ny ny eglizy isika ibanjina bebe koa amin'ny fiainako avy. Ka izay indrindra no tiany ireo vakiteny asongadina ary ho fampianaram-pinoana ho ansika amin'izao alahady sotra 30 mandavataona izao, iverina tokoa i Kristy rehefa tonga zay faran'izao rehetra izao. Farandro moa ny filazantsika azy, fa tsisy mahalala ny fotoana sy ny ora ahatongavan'izay afa sy ny ray. Ka izay indrindra dia efa tiana sahady ny mampisongadina eto, satria isa-taona isaky ny miesika dia matetika no milaza ny sasany mahita volana alohan'ny zavatra fantatra n'Andriamanitra, dia Andriamanitra ray dia milaza fa ao avy ny farandro, ary izao no daty omena azy. Misy mahasaha milaza an'izany nefa mazava ny tenin'ny Kristy ao amin'ny evanjely, fa na izy aza dia sy mahafantatra an'izay ny zavatra tsura, ny zavatra tena azo tokisana dia sy maintsy misy izay farandro zay. Ary izay farandro zay dia iverenan'i Jesosy Kristy amin'ny fomba manetriketra, ary dia izay no antony ankalazasika amin'ny famaranana ny taona liturgika, satria araky ny averiberisika matetika ny fankalazana ho asika dia sady fahatserovana, tsy hoe anniversaire nefa fa memorial, zany hoe
aserovana zavatra tena ivelomana, ary noho izy tena ivelomana noho ny fanetana ny fanahy masina dia efa mivelona sahady an'ilay ankalazany isika. Dia izay no mahatonga asika mankalaza ny Kristy mpanjaka amin'ny heriny androany. Fa teny zao ary dia efa omanin'ny eglizy isika amin'ireo vakiteny arosiny, ka nilazasika teo ny foto-kevitra manentana asika amin'izao alahady 7 mandavataona izao. Ary dia ny bokyny Daniely mpaminany no manoritroritra an'izay fiafarana izay, ka isangana ho izy ilay filoha ambony i Michely, ny arkanjely Michely izay mandany amin'ny zanaky ny firenenao. Ka amin'izany no andro pahoriana sy mbola nisy toazy mety mampatahotra tokoa izay fiheverana ny farandro izay fiafarana izay, kanefa aoka atoky sika na de eo aza ny zava-misy to manambara fa mafy tokoa izay. Mitovy amin'izay ihany koa no nanjoan'ny taranaky Israely tamin'ny fotoana nanoratany i Daniely n'io boky io, fotoana sarotra ary efa lavitra tokoa ny fanantenan'ny vahoakan'i Israely tamin'izay, satria teo ambany fanandevozan'ny Grika izy, kanefa natoky an'Andriamanitra ary zay ny finoana araky ny verena sy ny vakisika teo. Amin'izany andro zany isangana i Michely lay filoha ambony izay miandany amin'ny zanaky ny firenenao, amin'izay dia voavonjy ny firenenao. Dia izay rehetra hita voasoratra eo amin'ny boky dia izay tokoa ho an'izay miombona tanteraka amin'Andriamanitra. Zay ny tiany bokyny Daniely ambara dia anana ny fiainana, fa izay varimbarina kosa ami'rendrarendra ety ivelany dia soa ao anatin'izay afaliana mandrakizay, izay asambarana mandrakizay. Ny lalana izany dia ny fahafoizana, ny izay tia mahafoy amin'ny alalan'ny fanompoana ho isika, ary dia izay no mahatonga ny papa amin'ity andro an'io ty ametraka sara an'izay hoe andro ny fanompoana. Ary dia izay tokoa ty andro an'io ty ny fanompoana dia sy hinona fa ny fikatsahana ny soa ho an'ny hafa, ary ny andresena ny rasy izay mikiky asika, mikiky ny tontolo iainana, mikiky ny tontolo mpiainana, mikiky ny tontolo mpinoana, ka manapotika ireo tontolo izay tokony ahitan'ny olona fivelarana amin'ny maha olona manontolo azy sy amin'ny olon-drehetra. Kanefa noho izay isika mirona amin'ny rasy izay noho ny fitiavatena dia potika ny fiainansika andro ny fametrahana ny rariny sy ny hisiny ihany koa izao andro fanompoana izao, satria izay ny fanompoana dia ny fikatsahana ny marina mandrakariva ary ny fametrahana n'izay ny rariny sy ny hisiny izay, ary zay no ahafahantsika mametraka rindram-piainana makany amin'ny fandriampahalemana sy makany amin'ny fihavanana marina. Ary dia izay no ampianarin'ny i Jesoa ary ho an'sika menakavy ao amin'ny evanjely izay voandrenesika teo, ny evanjelyny Masinday Marka. Ho avy tokoa ny zanak'olona ary anangona ny olom-pinidina izy avy amin'ny vazatany efatra. Fahasoavana ho asika zany ny fiverenan'i Jesoa, ka sy tokony hampavozo asika, sy tokony hampatahotra asika. Rehefa tonga izay fotoana izay dia araka io evanjely voandrenesika io, araka ny fampianarany ny Jesoa io, dia aoka isika atoky ny famindrapon'Andriamanitra, ary indrindrindrindra izara izay famindrapon'Andriamanitra izay eo amin'ny manodidina asika, satria sy ho isy ny fandriampahalemana ho isika, sy ho isy ny fihavanana raha sy manjaka ny famindrapo. Ary dia izay ihany koa ny dikan'ny fanompoana ho ansika, ka aokary atoky an'izay famindrapon'Andriamanitra izay sika, ary iomana bebe kokoa hatrany, satria fantatra sika fa mizotra makany amin'izay fiverenan'i Jesoa izay ny fiainansika.
na dia araky naverimberina teo ny ray ihany no mahalala zay andro sy ora ahatongavan'izay araky ny lazainy Jesoa ao amin'ny evanjely noho ny sy fahafantarana ny andro ary dia aoka isika ovonina izay ihany koa ny dikany hoe fanompona. Ny dikany hoe fanompona dia manambara fa vonina isika tahaka ny mpiambina vonina mandrakariva ka na amin'ny fotoana fahafiry izy na amin'ny fotoana fahafiry dia vonina. Inona moa ny dikany hoe vonina? Mivavaka dia manambara fa miombina amin'ny Jesoa ny fiainansika ka ny fiainan Jesoa zary fiainansika. Zay no fahavononana zay ny fiomanana ary zay no angatany Jesoa amintsika raha milaza izy hoe miembena lalandava fa sy fantatrareo ny fotoana iavian'ny zanak'olona ka aokarisika iomana tokoa amin'ny alalan'ny fivavahana sy anjeny andro lava aoka isika sy variana ka anadino ny tena fototra ny mahazanak'Andriamanitra sika maha olo raika ao amin'Andriamanitra sika dia ho taranaka mpanorina tokoa isika araky ny voalazan'i Jesoa amin'ny evanjely hoe sy olany ity taranaka ity mandra-pahatonga ny zany rehetra izany. Ny dikan'izay dia ho taranaka mpanorina tokoa isika eo amin'ny fiainansika andavanandro ahatrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro satria izay ny fiomanana tena izy ka izay indrindra no antitrateriny kristianina ny mpanoratra ny taratasy ny kristianina Hebreo ao amin'ny vaky teny faharoa raha manohy ny fandalinana izy ao amin'io taratasy ho an'ny Hebreo io dia milaza izy amin'ny toko 10 io fa ny fiainansika dia oka ho zary sorona ho an'Andriamanitra ka azary osorona tahaka ny sorona nataon'ny Kristy, sorona zay nampiavana antsika amin'Andriamanitra, sorona famelan-keloka ka sorona manamasina antsika ka aokary isika koa ovonina hanolotra ny fiainansika osorona. Ny dikan'izay dia zary fiainana misy an'Andriamanitra ny fiainansika na dia sy lavorary aza. Ry Jesoa Tompo misaotranao zahay amin'ny fanambaranao fa ho tonga tokoa ny farany ary ianao ho avy eto aminay ka engane Andriamanitra ray androsaka ny fahasoavany sy ny fanahiny amin'ny fiainanay mba ahatonga ny fiainanay tokoa fiainana misy anao ka hitoetra ao aminao zahay ary ianao hitoetra ao aminay ka sady manomana ny fiainako avy zahay no ampamokatra nyty fiainana ity mba ho fiainana mendrika ny mahazanak'Andriamanitra ny herim-pahasoavanao sy ny herin'ny fanahinao masina ny anampy anay amin'ny adidy rehetra ho tanterainay eo amin'ny fiainanay andavanandro, adidy izay hoentinay hanomanana ny fiainako avy ka sy hampatahotra anay na dia sy fantatray aza ny ora sy ny fotoana iverenanao. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika
tsika miaraka aminy fa olo raika tokoatranysika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasafan'izay olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi tout seul.